Akory aby Jocelyn miaraka aminao avy aty Ramafana miaraka eto ndray tsika video fahavalo mahakasika an'ilay Sincere System video review fahavalo zany no arahanao zao ary manaosa anao hanaraka tsara video hatramin'ny farany. Mandraisa penina sy cahier andraisanao noty ary vonoy daholo zavatra manelingelina rehetra, vonoy ny telefona, vonoy ny télé fa maka concentration tsara. Lasa tsika, Jocelyn Rendrensonaina no miaraka aminao araka ny hitanao eto amin'ny page Facebook ety dia mahatratra efatra amby efapolo sy dimanjato nareo manaradia ary felifely ny isan'ny namana. Cliquez eo ilay suivi na follow dia maraka an'ireo poste mahasamihafa ataoko eny amin'ny mirako eny ianao. Maromaro poste ataoko eny ny farany vaovao ohatra mahakasika ny bitcoin izay mampatsiaro ny tany amin'ny taona 2017 tany hoany niakatra be ohatran'io koa ilay valeran'ny bitcoin ary raha ohatra nametraka vola fotsiny ianao amin'ny back office na bitcoin nao ohatra hoe coin payment na coinbase dia avy ny volanao amin'izao fotoana izao zany raha ohatra ka nametraka vola ianao tany amin'ny ray volana tany amin'ny roa volana lasa tany satria dia mahatratra 23 000 dollars mehery ny iray bitcoin amin'izao tsika miteny izao. Io zany ny sandam-bola farany ambony indrindra ary ny rehetrarehetra dia lasa adaladalana izy io ary manaonao foana ny sasany ary indraindray dia azonao atao ny fandray amiko amin'ny page Facebook ihany koa Jocelyn Rendrensonaina ihany koa ny anarany ato ny ahitanao an'ireo video maro samihafa mahakasika ny business misy anahy na Sincere System zay na business hafa ihany koa dia azonao atao zany mifandray amiko na amin'ny profil na amin'ny page. Eny ny amboantsika anazy raha ohatra ka mahaliana anao zay Sincere System zay na hoe te hafantatra bebe koa mahakasika zay ianao dia misy roy miaraka aminao amin'ity video ty jereo mitondra anao zay amin'ny ty page ty pastelink.net ty dia jerenao misy roy ny blog anankiray voalohany ety misy roy anankiefatra fa ny roy voalohany no hijerevanao an'ilay blog. Cliquenao avy hatrany iny dia misokatra amin'ny page anankiray ohatran'izao. Vao tonga eto ianao inona ny atao zavatra ataonao dia arahana tsara ireo video maro samihafa atao anatiny ary voalohany video manazava video fohy kely amin'ny 2 minutes eo manazava ny Sincere System ny ankapobeny ity ny bouton raha hanao inscription ianao ary video faharoa eto ambany mahakasika an'ilay fanaovana réinvestissement manuel satria angakaingana koa ny réinvestissement manuel. Ato ambanin'io video io misy fichier important be dia be misy anankiefatra izy io samihafa. Eo ny fomba fanombohana an'ilay business en ligne izy io dia fichier vao omaly vao azoko tao anatin'ilay telegram chat russienne nataon'ny top leader anankiray Shevchenko ary ity lehilahy ary asehon'izay fichier zay ao anatin'ilay rehefa ohatra ka cliquenao io dia misokatra amina page iray ohatran'izao. Tonga eto ianao dia inona zavatra ataonao vakianao aloha les présentation ity ihany karazana stratégie ahoana fomba fanombohana business en ligne raha ohatra nanomboka ny Sincere System ianao. Zavatra conseil meny eo dia maromaro vitsivitsy verenako eo rehefa avy eo misy 26 page ilay izy. Dia ny faharoa indray dia mahakasika ilay Sincere Pay ilay ataontsika hoe back office ny blockchain ny Sincere zany ary ity izay système zay jerenao video tany aloha fa nazavaiko ao anatin'ilay video tany aloha mahakasika anazy io dia azonao atao manaraka an'izay ao anatin'ny canal YouTube-ako amin'ireto video série 1 2 3 4 farafarin'ireto
Reto vidéo étape par étape arahanao raha ohatra ka anao an'izay ssr système zay ianao. Vidéo amin'ny teny malagasy io ary manazava anao ireo dingana maro samihafa ataonao ao anatiny. Ary tsy maintsy alanao an-daniny zany izy manomboka amin'ny vidéo 1 ka hatrany amin'ny vidéo 4. Dia ity vidéo farany ity ilay fanaovana tory ny back office ity vidéo manoro anao fitetezana an'ireo onglet maro samihafa atao anatin'ny back office ny ssr système. Ity bloc ity zany mandrafitra anao le zavatra rehetrarehetra ilainao. Ato ny fichier présentation an'ilay système amin'ny teny anglisy, ato izy amin'ny teny frantsay. Azonao téléchargena koa io fichier io dia efa madio tsara. Ianao zany mila mianatra ianao amin'ny voalohany ary raha ohatra malaina mijery vidéo aloha anao dia efa tsy natao anao ny tontolo ny asa amin'ny internet amin'ny ankapobeny satria marobe ny zavatra tsy hainao, tsy maintsy mianatra aloha anao. Ary amin'ny alalan'ny fijerevana vidéo no ahafahanao mianatra an'izay satria ho antsika malagasy mbola vitsy tsika mahafoy hoe andoha vola amina resaka formation zany. Dia nefa ny an'izareo any ivelany fa lafo be io ary vidin-dafo mihitsy ny resaka coaching na ataontsika hoe momba ny business zany na hoe formation resaka momba ny business zany. Misy ao ambanin'ilay soratra eto ihany ty koa misy an'ilay calculateur azonao anaovana simulation. Vao cliquenao fotsiny io roa io dia mitondra anao aty izay, dia afaka mampiditra zay montant eritreretinao atao capital initial na hoe mampiditra ataontsika hoe $100 aloha ianao anombohana fanandramana, dia rehefa avy eo anao manampy 500 na $1000 aorianao na ambonin'izay arakaraka ny hoentim-manana ny tsirairay avy. Jerenao raha ohatra $300 zao dia afohezina ety mandritra ny 5 taona dia hitantsika ny valeurany lasa, raha ohatra ka tsy kitihina mihitsy zany dia lasa $120,000. Dia ao anatin'ilay power start ny Shevchenko iny dia manoro izy hoe ao anatin'ny mila manana fotoana tsara zany ianao hoe ao anatin'ny 2 ka hatrany amin'ny 4 ans eo, entre eo zany ny izoevanao an'ilay business. Raha ohatra ka mahazo succès ao anatin'izay ianao fa sûr ianao tsy hijanona intsony ny succès-nao. Ny ssr système dia $105 ny minimum ny dépôt atao aminazy ary ny ambonin'izay tsy ferana mihitsy fa zay zany ny minimum. Iny mahatonga le $5 amboniny iny ilay frais rehefa manao an'ilay investissement ianao andefasana ny volonao makany amin'ny broker zany, satria resaka trade ny aty amin'ny ssr système ary 5 jours sur 7 zany no azahoanao vokatra le trade manomboka ny talata ka hatramin'ny sabotsy ilay izy. Vao avy nahazo gain teo hitanao zay amin'ny telegram bot isaka maraina ho antsika aty Madagasikara no miditra ilay vola amin'ny ankapobeny tamin'ny alalan'ny investissement ko $104 zany. Dia raha mijery ianao ny pourcentage de gain dia 0.48 0.57 raha ohatra ka hoe ny maly sy ny androany zany no resahantsika. Dia atao anatin'ny telegram bot no ahitanao an'ilay vaovao maro samihafa ary ny zavatra tena nahafinaritra omaly zay dia nitobaka be ao anatin'ity telegram groupe ity izay efa mahatratra 2640 mahery ny membre ato anatiny. Marobe ireo olona amin'ny ekipa zany ohatran'ny tony tafakatra level ambony kokoa zany, ohatra ity zao tafakatra amin'ny level 4 nahatratra $25,000 ny capital ny ireo ekipa miara-miasa amin'ity Ojin aty dia nomeny système $1,000 bonus izy. Dia maromaro ireo olona hitantsika misy tafakatra $10,000 anankiroa eto level fahatelo. Raha mijery tsika ato amin'ny photo ato ity zao le roa io ty dia ireo misy ty ramatoa ty hitantsika
ireo afaka 3000, misy miditra membre vaovao ireny ny live webinar, ty membre vaovao ty le ojina teo ty le olona anankiroa vaovao atsika marobe zany ireo olona misy tafakatra amin'ny $5000, $50000 ny anany ekipany, le dépôt ny ekipany dia mahazo bonus foana amin'ny système izy. Hitanao zay ao anatin'ny back office izay structure zay rehefa manokatra n'ilay hoe carrière ianao dia cliquenao tarify eto, tsy maintsy membre active ianao vao afaka manokatra an'ity ilany ety dia membre active zay dia membre payant zany dia fananao dépôt zany hitantsika fa raha vao ianao tonga amin'ny ty le hoe turnover ty le montant reo ekipa miara-miasa aminao miaraka amin'ny montant anao zany dia raha vao tody amin'iny dia mahazo bonus ianao, ohatra tody amin'ny $25000 dia mahazo $1000, tonga amin'ny $50000 dia mahazo $2000, ohatr'izay hatrany hatrany ary raha mijeritsika ao anatin'ilay hoe leader, mandeha amin'ny back office ianao dia misy ny hoe leader dia ty le Shevchenko teo le Shevchenko izy ny top leader ao anatiny ary mahazo commission hatrany amin'ny 15% zany anazy ny gain azony isan'andro ao anatin'ilay 5 jours sur 7 anaovana an'ilay gain le système. Dia ny mahavarinana ato marobe ireo rosiana ny tena betsaka satria fa lasa viral any amin'izareo ity système ty, fa aty amin'ny pays miteny frantsay sy miteny anglisy aloha zany mbola tsy viral le izy dia ty ny tena nahavarinana ty sipakely ty efa any amin'ny level ambonimbony mihitsy izy satria efa tonga any amin'ny 13% ny anazy ny gain. Dia ny Ruslan ty ny parrain-ko ary ty namana ty no miteny anglisy fa tsy zay dia teny rosiana daholo ao anatiny ao ny ankamaroany. Dia marina anao zay dia araho tsara le fanazavako teo ny zavatra ataonao mandeha ianao amin'ilay blog ozy tonga amin'ilay ty aloha ianao amin'ity page ty dia mikliky an'ilay voalohany tonga aty amin'ny blog dia araho ireo vidéo maro samihafa atao anatiny mbola hisy vidéo ataoko reto ny information momba ny système amin'ny ankapobeny azonao arahana tsara, ity fidirana amin'ny telegram rehetrarehetra, reto ny facebook group anankitelo ho antsika eto Madagasikara, ty ny affiliate marketing Madagasikara, ty groupe misy nireo olona sérieux rehetrarehetra amin'ny tontolo ny asa amin'ny internet amin'ny ankapobeny, miezaka manivana foana groupeko izy io ary miezaka manivana foana an'ireo olona izay mitady adaladala ao anatiny. Ny resaka publication momba ny telegram dia tsy azonao atao ao anatin'io mihitsy ary indrindrindrindra le olona amin'ny spam tonga dia bloqueko any ary ny tena important dia tsy maintsy ny sary ny photo de profil anao dia tsy maintsy photonao, fa raha vao sary zazakely ao na sarin-javatra na sary tsy manara-penitra dia efa baibay ianao. Ny manaraka ity ny groupe iarahana amin'ny parrain-ko ty TNK team atao ambany aty TNK team ty ahitanao an'ireo ekipa rehetra manao promotion amin'ny teny anglisy zany ao anatin'izay marobe ny ao anatin'izay ary misy namana avy any Japon ary manao an'ilay sady manao amin'ny teny japonais izy no manao amin'ny teny anglisy. Dia ho antsika eto Madagasikara namorona groupe iray manokana aho ary efa nanaovako demande daholo ilay parrain-tsika sy ny namany ao ampidirina atao anatin'ilay groupe dia fa mahatratra 20 mahery ianareo ao anatiny ao 720 angambany izay cliqueo ity dia mitondra anao makaty amin'ity groupe ity 520 tsika ato anatiny ity ireo namana ity zao Chris namana anglisy anankiray ary Yoshi namana japonais anankiray efa ao tafiditra ato
ny paran'ny sy isan-drasana ho tonga ato. Dia ity no mitondra anao amin'ny Telegram groupe ato zany dia toerana nivozana tsisy roy ato zany fa toerana nivozanao an'ireo fahalalana amin'ny ankapobeny mahakasika ny sincère système. Ny roy hitanao ato dia ity roy azonao hividianana an'ireo vola virtuel toy ny ataoko eto ihany ilay izy naveriko ety ilay izy amin'ny farany eto amin'ny blog ety. Raha ohatra ka hividy vola ianao anaovana ny investissement ato amin'ny sincère système. Ny amaranako an'ilay tarifan'ilay blog ato ambany eto isiko an'ilay vidéo ampidiriko ao zay androany rehefa avy eo mahakasika an'ilay tompon'ny système amin'ny teny anglisy ilay izy fa raha tsara fa hitanao ao Vadim Masurov izy ilay millionnaire milliardaire anankiray any Ukraine, voalohany milliardaire any Ukraine ilay izy tompon'ilay système. Misy telo eo tompony fa izy zany ny ataontsika hoe main marketing moa zany fitenin-jareo anazy ilay hoe personne représentative ny sincère système zany. Dia jerenao ao zay vidéo zay mikasika an'izy telo sy ireo maro samihafa ary mahakasika anazy miseho amin'ny magasin'ny Forbes sy ireo maro samihafa azonao atao ihany koa. Cliquena ity raha ohatra hanao inscription amin'ny canal YouTube ianao ary cliquena eto raha ifandray amiko amin'ny alalan'ny profil Facebook ianao. Dia na bouton mavo anankiray ety na bouton mena anankiray ety na le mena ery ambony no idiranao dia mitondra anao ato amin'ny page iray faharoa zay amin'ilay blog izay ato manoro anao étape par étape an'ireo dingana ataonao rehefa hanao an'ilay fanaovana compte ianao. Ny vidéo ny ambony en'ireny dia amin'ny teny anglisy daholo ireo vidéo anankiefatra voalohany an'ireny. Dia ity misy bonus avy any amin'ny paraiko ilay 120 jours vidéo foana isan'andro zany ianaranao mahakasika ilay fomba fanaovana marketing amina business en ligne anankiray. Tsy voatery sincère système io n'inona business misy ianao any zany fa azonao atao manaraka ny sincère système ary mampihatra an'izay fianaranao tato anatin'ny sincère système zay amin'ny business misy anao any. Dia ireo vidéo ireo mamitona anazy ato amin'ny farany ambany ny vidéo amin'ny teny malagasy mamitona ny système sincère système amin'ny ankapobeny tany amin'ny voalohany ihany nanomboka anazy zany fa efa maromaro mise à jour taorianan'io ary ny eritreretiko ovaina ity vidéo ity amin'ny fotoana mampety anazy. Dia raha ny statistique amin'ny ankapobeny ato ianao afaka mijery le leaderboard teo fa misy 73 page izy ato ary ny olona manomboka any amin'ny ataontsika hoe manana investissement $3000 no miakatra daholo no ao anatin'iny back office iny. Ny ambanin'izay zany tsy ao anatiny ao. Dia eritrereto hoe manao calcul fotsiny ianao tsotsotra hoe 20 olona isaky ny page iny atao 20 fois 72 satria 73 koa ohatra mbola olona folo ny ao anatin'ile 73e page fa atao fois 72 ny olona 20 dia zay zany ny leader top leader ao anatin'ilay système. Akoatran'izay zany ny olona ambanin'ny $3000 dia tsy hitanao ato fa maro be zany ny olona ao anatin'ilay izy. Hitanao zay resaka satria ohatra ny level hitanao ato zany zay manomboka amin'ny 7% le olona manana dépôt $3000 no miakatra zany no ao anatin'ilay leader teo. Dia fa mahatratra 920 ianareo no nanao inscription angatahako ianareo ireo mbola handefa email moa zany amin'ny contact-ny tsirairay ato anatiny fa angatahako ianareo ireo tonga dia mba hiditra any amin'ny groupe sincère système Madagascar ohatr'izao dia azadino mampiditra ny pseudonao ohatra ny ataoko ety eto amin'ity poste annoncement voalohany nataoko ety. Soratanao eo fotsiny pseudonao dia manao entrée anao dia mba ahafahako manao suivi anareo tsirairay avy. Zay zany no angatahako
ary mikoache hiditra amin'ny coach personnel ny tsirairay azy zany a zay tena vonona anao anazy ity ary izy ity iverenako am'izay ilay vidéo le fanazavana an'ilay power start any SSR system dia business natao ho an'olona tena hoe ao anatiny mitady vola ary tena hoe hifocus amin'ny resaka tontolo asa amin'ny internet zay. Dia mila manana plan ianao anatin'izy izy hoe eto entre 2 à 4 ans eo zany ny plan d'investissement tokony anananao an'le izy, zany hoe raha manambola ianao androany dia any amin'ny 2 taona na amin'ny 3 taona na amin'ny 4 taona à partir ny androany zany no anaovanao ny plan de business nao zany na business plan mahakasika anazy ity. Dia satria business lavitrezaka zany ity fa tsy fohy ezaka, dia ny ianao dia tsy maintsy ataonao zany zay azahoana succès ao anatin'izay. Dia misy plan ilay izy ary misy étape tsy maintsy arahanao ireto étape efatra reto. Voalohany tsy maintsy manao an'ilay invitation anao aloha. Inona ny invitation? Ohatran'izao ataoko zao manao vidéo aho avela ny olona ho tonga aty aminao fa tsy ianao no hanoratra foana amin'ny ireo olona fa avela izy ho tonga aminahany dia rehefa mandeha ny invitation anao dia présentenao le business étape faharoa anao zany manao le présentation le business dia tsy maintsy misy ny enthousiasme ao anatin'ilay izy, zany hoe tsy maintsy intéressé le olona dia tsy ezahanao zany hoe tsy ho ariana zay fil d'idény zay mi-intéressé an'ilay business zay dia mila menao torohevitra maro samihafa izy sy fampianarana maro samihafa dia mandray décision izy. Tadio business faran'izay ataoko hoe ambonimbony zany ity izy ity fa tsy ireo petit business fa business ambony fijery zany izy ity no tiako tenena. Raha ohatra fitenintsika mahazatra anazy dia business avo lenta zany izy ity. Dia amin'izay mahatonga an'zareo hoe ferany ho $100 minimum ny dépôt, zany efa vola efatra hesy no mihoatra zany aty amintsika. Ny manaraka rehefa avy nandray décision le olona dia mila mampiatra an'ilay zavatra rehetra nampianarina ao anazy iny, ary ao anatin'izay moa sady zay le intégration anatin'ilay système zany ianao zany hoe mampiatra an'ireo zavatra rehetra nomena anao. Dia idiran'ny étape par étape iny nanaovany ny anazy hatramin'ny hoe appel téléphonique, ahoana fomba hiantsoana an'ilay olona, iza daholo ireo olona antsoina, reto ny karazan'olona mety ho antsoinao, dia hoe le olona te hanam-bola nefany tsy manam-potoana. Zay zany ny anankiray point voalohany ety, zany hoe people who want to have more than they have at the moment, zany hoe ny olona te hanana ny mihoatra lavitra ny zavatra efa ananany amin'izao fotoana izao. Dia maromaro ireo point ireo, misy point anankienina ireo dia na olona te hanao voyage tsika aty ohatra hoe te visiter amina toerana mbola tsy visiteny hatramin'izay niainany olona manam-paniriana zany, ohatrohatran'izay ny antso zao hoe olona mbola te hanana zavatra anankiray mbola tsy nananany mihitsy tany aloha tany, ohatra fiara na ohatran'izany na trano lafatra zany na hoe fiara lafatra, ohatran'izany. Dia na ireo olona manofinofy ary zay le point efatra ety ary te hanatanteraka zany nofinofiny zay. Marobe ny nofinofy tsy maintsy miainga amin'ny nofiny rehetrarehetra vao tonga réalité fa anjaranao zany hoe mijery anazy ary eo ihany koa ireo olona
vizaka ny médiocratie moa zany le ino nga fiteny anazy amin'ny teny malagasy a, reo zavatra nanao zavatra tsy lavorary rehetrarehetra zany, zany hoe olona avizana, zany hoe izy tsy te hanao intsony a le zavatra mandany andro mandany vola, mila zavatra hoe tena réel ary azo antoka izy. Aty amin'ny sincère système ianao no mandeha zany. Dia eo ihany koa ny point farany a, reo olona te hanana fidiram-bola ambony ny lay, fidiram-bola misy eo am-pelantanany zany. Zay zany a ny ankamaroan'ny olona sokajin'olona azonao asaina hanao an'ity sincère système ity. Dia ny atao amin'ny pejy manaraka stratégie nomeny a dia mila mampiditra olona ianao izy a, ohatra hoe client potentiel 20 eo zany. Dia iaho zany miditra amin'io étape io zany amin'izao fotoana izao hoe tady olona aho coacheko olona tena vonona hanao ny tontolo ny asan'ny internet ary coacheko mitady ny olona 20 eo zany aho coacheko ataoko ohatra atao anatin'ilay sincère système. Izany hoe iaho zany a mandany fotoana mampianatra anazy en direct mihitsy raha ilaina zany, sady mandany connexion zany tsy maintsy mifofotra amin'izay zany aho mba hananako ekipa matanjaka anaky 20 eo na mihoatra fa miditra amin'izay tsirairay avy zany. Dia rehefa vitanao le olona 20 dia miezaka indray ianao mijery hoe olona 200, zany hoe apakarinao indray le level-n'iny olona 20 iny dia hoe ahoana fomba fanaovana anazy. Iaho moa zany efa nizatra manao vidéo hatramin'izao dia izay expérience ho azoko amin'ny olona 20 eo iny no hitarina amin'ny olona 200 dia ohatr'izay hatrany hatrany. Ary ho anahy manokana aloha zany raha ny recrutement dia tsy manasarotra anahy fa ilay mamadika an'ireo olona risy lahatra tanteraka amin'ilay système. Fantatro fa ho antsika gasy tsika mila tsy mandevina, ino moa zany fiteny anazy, tsy mino maty raha tsy avy nandevina zay dia hisy ny retrait ataon'ny parrain dia hoaseko antsika hoe mandeha tsara ilay système, tsy ho asa izy raha ho mahafeno fotsiny izy an'ilay 25 000 $ ny total montant ny ekipany dia hanao retrait an'ity izy dia averiny amin'ny système ihany hozy izy, fa nivaingy kely zany ilay stratégie hoe hanome bonus an'ity an'ireo olona manao promotion izy satria tsy dia maro le olona manao promotion nanao an'izy fa le olona mahazatra anazy foana. Dia nanapa-kevitra izy zany fa hoe izy aloha ilay gain azony indray andro no zarainy fa ilay $1000 ity zany anaovana preuve de retrait. Dia ny rehetrarehetra ao ambany moa zany bénéficie an'izay afaka mampiasa an'izay vidéo misy an'izay retrait ataon'izay. Dia raha tohizantsika ilay fanazavazavana ilay fichier avy any amin'ny ChatG F5 ity na ilay top leader ao anatin'ilay sincère, izy efa mahatratra any amin'ny 5000 mahery ihany ny azy membre actif eo ambaniny. Eritreretana zany hoe ianao manana olona 5000 eto Madagasikara possible ny ahazoana an'izany 5000 mahery ny olona actif eo ambaniny. Dia miteny izy eto hoe 90% ny invitation nataonao dia tsy maintsy enthousiasme daholo zany ny olona fa eo amin'ny fomba fanazavanao an'ilay business eo zany no tena ilaina fahaizana hoe ahoana ny ataonao mba haharesy lahatra tanteraka an'ireo ekipa na future ekipa hiara-hiasa ao aminao. Dia izay no idirany étape par étape moa zany ilay étape anankefatra tany ambony ary en détail kokoa izy ato ambany. Azonao arahana io fichier io dia vakia tsara dia ataovy traduction amin'ny Google, afaka io fichier io mihitsy afaka translatenao amin'ny Google dia vitany io. Dia tapitreto ilay étape fahaefatra ary eo amin'ny intégration zany le resaka partenariat zany dia
Ianao raha vao miakatra level 2 ianao mahazo lay ataontsika hoe $3000 ny dépôt dia no miakatra zany dia miditra commission 7% ianao. Betsaka zany commission 7% zany a. Zany hoe raha ohatra ianao zany décidé ho hanao promotion ny liainao sy mampiditra partenaire maromaro dia isaky ny manao dépôt zareo dia mahazo 7% ianao. Ary ny commission avy any amin'ny système ihany koa dia 7% ihany koa no azonao. Misy an'ilay aty mahafinaritra tony fanafohezan-teny ary lasa misy teny mahafinaritra kay velominy izy atao anatiny dia ohatran'ny hoe team together everyone achieve more. Dia ny manaraka ao anatin'ilay système raha ohatra hoe mamaky tsara ilay blog iny ianao mi-cliquer an'ireto roa reto ity noroin'ilay ity ny tena système mère ilay hoe système groupe. Dia an'ilay système mère ilay hoe système groupe ato no ahitanao an'izay maha groupe anazy ity ilay système anaovantsika an'ilay trade dia sincère wallé indray système karazana hoe entreprise anankiray mitokana mikarakara ny resaka ravola rano fotsiny ao anatin'ilay hoe AS wallé. Dia misy ny sincère token fahatelo indray zany zay groupe fahatelo n'ilay système ary ny groupe fahaefatra n'ilay système zao zany produit ao anatiny dia ny produit pharmaceutique na ilay fanafody vokarina avy amin'ny rongony ireo zany ny ankapobeny ny produit ao anatin'ilay sincère système. Fa ny zavatra tena mahafinaritra ao anatin'ilay dia misy an'ilay dia nanomboka tany amin'ny 2014 ka hatramin'ny 2019 ity moa zany ilay hoe soro-dalana na hoe tondrozotra naran'ilay sincère système zany hatramin'izay atsika mametraka foana zany zareo hoe hatramin'ny 2022 zany dia hitanao plan sy ny mbola ho avy ihany zany plan farany nataony zareo dia ilay resaka carte any amin'ny 2020 mandeha tsika 2020 amin'ny ity zao ny telo volana voalohany, telo volana faharoa, telo volana fahatelo, telo volana fahaefatra. Dia telo volana fahatelo zareo mampiasa an'ilay ato zany farany ilay nieritreretina mokarana an'ilay carte miandry an'ilay banky avy any Singapour moa zany fa raha mi-clique an'ilay plan manaraka 2021 tsika dia hitanao ao fa marobe ireo zavatra eritreretin-jareo atao foana. Misy plan araka jerenao foana zany iny jusqu'à 2022 ary io zao amin'ny herintaona zany zao zany hoe mitaona 2021 tonga dia misokatra eo indray 2023 ohatr'izay hatrany hatrany zany road map moa ny fiteny anazy na ilay ataontsika hoe tondrozotra na ilay soro-dalana tian'ny système ho arahana ao anatin'izay zany. Ya aza adino raha ohatra ka manao an'ilay mijery ato amin'ilay blog iny ianao ireo information maro samihafa tianao fantatra eto ambany misy an'ilay blogntsika misy an'ireo olona ataoko hoe mahafinaritra ary olona azo antoka azonao hifidianana ny tontolon'ny vola virtuel eto Madagasikara. Cliquenao fotsiny ity dia manokatra blog anankiray dia ao ireo olona namana maro samihafa saika matetika ry VTRP any Mese Frank sy ilay Ryan Raz ilay namana anankiray mivarotra sady mandray ny monnaie virtuelle amin'ny ankapobeny ao amin'ny Facebook ao ary eo no tena manana sy tapaka zany tiako tenenina fa mifandray samy nazy. Ny maranana ny video ho an'io dia raha ny gain aloha zany dia efa mahatratra $9 mahery zany ny azoko tamin'io $104 io tao anatin'izay iray volana mahery kely izay dia iray volana sy andro vitsivitsy zany no nahazoako an'io. Dia atsika amin'izany fa mandeha tsara ilay système ary
Mino aho fa ho décidé amin'izay ianareo tsy ho ela. Ao anatin'ilay izy dimampolo olona inscrit ao anatin'iny. Dia ny amaranako tanteraka an'ilay vidéo rehefa manao an'ilay klika ilay bouton mena ianao na ilay bouton mavo ery amin'ny farany ambany na ilay bouton mena ety ka tonga eto amin'ny page faharoa dia klikeo ilay bouton mavo ety dia misokatra amin'ny page fanaovana ny inscription zany. Dia na ihany koa miklika ilay bouton mangamanga ety ianao dia mitovy foana manokatra ilay page fanaovana inscription daholo ireo. Dia araha ireo vidéo hitapy hitanao moa io azonao téléchargena io dia jerenao miadana avy any amin'ny canal YouTube koa. Ireto vidéo reto amin'ny teny vahiny fa ity ambony eto ireto indray ilay vidéo iny ihany fa amin'ny teny gasy. Dia misaotra antsika aza adino ny mizaima vidéo antsika na ny amin'ny Facebook izay na aty amin'ny YouTube ary alefa ny commentaire anao ambany vidéo mandra-piona amin'ny vidéo manaraka indray fandraisako Jocelyn Randrianasoa niaina niaraka taminao ary jereo ny eo amin'ny description ny vidéo etsy ambany ny na eo ambony ny roy anaovanao ny inscription. Mandra-piona amin'ny vidéo manaraka indray, veloma tompoko.